Iverina eto Antananarivo tsika ary mbola ny lehibe ny CRGN ny fahatanan'Antananarivo ihany no hitondra fanazavana amintsika mikasika ny zava-nitranga teny Andotam-penaka izay nanehoan'ireo mponina teny tsy fahafaliana ny amin'ny fatapatapahany jiro ny jirama ka nivoaka teny an-dalana izy ireo nandrehatra pneu niditra tsehatra avy hatrany kosa ny mpitandro ny filaminana fanazavana. Nirotsaka an-dalambe ny mponina teny Andotam-penaka omaly ariva. Ny fahatapahan-jiro izay naharitra 2 andro teny an-toerana no antony hetsika araka ny nambaran'ny mponina. Fanakana an-dalana no nanehoan'izy ireo ny tsy fifaliana ary midina nandrava izany ny CRGN Antananarivo. Tany amin'ny 7 mahery tany no nahazo antso izahay fa misy manaka an-dalana eo amin'ny voany CDA Andotam-penaka. Rehefa nikonfirmena moa izy dia fa hoe olo lefa mandoro pneu, manao vato ary manomboka mitorotoroka fiarakodia. Rehefa nifandray amin'ny conseil central zany dia efa élément teny dia lefa avy hatrany zany ny élément avy eo amin'ny CRGN Antananarivo izay ao anatin'ny Moregna Lamanga dia ny mission moa dia ny hanokatra ny lalana satria ao anatin'ny firavan'ny mpiasa fa betsaka ny mody amin'ny faritra avaratra iny, faritra andrefana iny dia nisokafana moa ny lalana dia nisokatra ara-dalàna. Mariko fa tamin'ny fanokafana ny lalana dia betsaka izany olona teo dia tsy nisy na fampiasan-kiry na fampiasana ny bomba mahalasa trano maro. Tenenina zareo dia niala dia mitandro filaminana no nanala ny vato sy ny pneu mahay teo. Tsy nisy ny voasambotra na naratra nandritra ny fandravana ny hetsika teny Andotam-penaka araka ny fanamariana avy amin'ny CRGN.